Ampifaliana lehibe indray no androsoana totokatrano-tsika ny amin'ny TNUT tonga amin'ny fampianarana lalana faefatra itsika indray ny amin'izao anio izao. Manome voninahitra manokana ny Dadamala Yayava ho fanomboana ny teny, miarahaba ny Dadamala Yayava zany ary miarahaba manokana koa ny Yoshua ary manona ny hatsarany Yoshua amintsika rehetra izay efa manaraka ato tokatrano dia mirahaso antsika samy hotahiny Yoshua eo ampanomboan'ny teny sy ny fampianarana izany. Dia mamerina ny fiarabana antsika rehetra ato tokatrano indray ny tena koa ny ambassadeur-ny Yoshua Eliano mandroso ato tokatranontsika ny amin'izao anio izao larana faefatra moa ny fampianarantsika ny amin'ny TNUT ary matoka fa samy mihaino sy manaraka ny fampianarana dolontsika ny amin'ny zao anio izao ny amin'ny izay leo teny izay hoe mpaminany Israeliana ihany no azo enona teny sy arahina. Hoy ny Andriamanitra Abrahama, ny ankoatran'izay dia tsisy izy intsony zany satria efa mazava be ny lalàna. Ka etsika zany raha nijery ilay fampianarana faharoa sy ny fahatelo tsika dia neta mihitsy ny hoe samy nanao zavatra tsy mety daholo ny olombelona, namoron'Andriamanitra tsy izy daholo ry zareo, nanonon'Andriamanitra tsy izy ary vokatra an'izay dia samy lasa mpanota daholo. Kanefa miantso ny anaran'ny Andriamanitra, miantso hoe Andriamanitra Abrahama ny Andriamanitra, nefa hitantsika tsara fa raha tena Andriamanitra Abrahama zany miaraka aminao dia tsy manota mihitsy ny ianao, ary izay mihitsy ny fahamarinana zay satria izay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io dia tena tsy manota mihitsy ny ary efa noporofontsika teto moa zany araka ny ino moa araka ny soratra masina hoe izay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama dia tsy misy an'izany manota zany mihitsy fa ny miaraka amin'ny Andriamanitra hafa daholo no manota zany. Mazava zany fa izay Andriamanitra niarahana ohatra amin'izay dia Andriamanitra tsisy izy daholo satria nampanota anao tonga anao lasa nitsangatsanga, nangalatra, lasa mpamono olona, lasa mpisoloky, lasa mpiteny ratsy, mpiteny vetaveta, mpanenjika vehivavy sy mpanenjika lehilahy, mpimamilava, lasa mangalatra. Zany ny hafaran'ilay Andriamanitra narano, tsy Andriamanitra Abrahama zany, satria ny Andriamanitra Abrahama dia Yahava no anarany ary vokatra an'izany tsy fiarahana ato amin'ny Andriamanitra marina zany dia ianao fa lasa mpanota araka ny zava-marina dia tsy hitanao koa nefa ny ataonao moa zany miala amin'izay satria zahatra efa iainanao ilay izy zahatra efa arahanao ilay izy ka ahoana moa zany fomba handrosiranao an'izany sary zany. Dia eo ilayntsika zao nahita mihitsy ny hoe ho an'ny zehetra nanonon'Andriamanitra hafa ankoatra ny Yahava dia diso tahola satria izay ny Andriamanitra Abrahama efa nitonony tany amin'ny taona moins 2000 ka tsy ny bokinareo na ny Baibly eny am-pelantananareo izay nanovanovana io anarana io no ilazanareo fa marina ny anareo satria ny profita dia mpanota daholo nareo ary ho an'izay mpanota dia tsy nahita ary tsy mahafantatra an'io Andriamanitra io satria Andriamanitra tsy mihaino mpanota io Andriamanitra Abrahama io. Izay natonga azy niady tamin'ny Israeliana ka nisaraka taminy ray izay aloha ka nanamorona boky koa azy ianao ka niantso hoe Andriamanitra Abrahama le anao dia tsy mety ary lasa mpanota koa ianao satria efa nambarany Abrahama sy Mose tany amin'ny taona moins 2000 fa niaran'izany Andriamanitra Abrahama zany tany amin'ny taona moins 2000 tany ho any sy ny tany amin'ny taona moins 1500 tany ho any dia Yahava no anaraka raha novainao zay dia zay sady efa profa mpanota ianao ka tsy ny boky izay nisoratanao taty amin'ny taona plus 600 taty na sahala amin'izany no lazainao fa marina ihany koa. Io zany dia efa naporofona ilay izy hoe mbasa mijery mitodika amin'ny marina amin'izay famonjena angety jereo ny ady efa miseho ao amin'ny Russie sy Ukraine io fa miratsy dia miratsy ange efa risika na bomba nucléaire anio miprofa tonga ny farany ary tsy mety miravina tsony ny olana fa dia efa olana efa mandeha efa miraraka maneran-tany moa ilay olana ko inona tsony moa zany no azo atao amin'io hoe raha fotsy be verilona miandray izay ketolana tsy misy nina azo atao, tsy misy fanantenana azo atao raisina tsony fa dia efa hoe miandry ny fiafaran'ity tantara ity sisy tsika izay mihitsy ny zava-marina izay ka mbola hijery ny toy ny teny antsika noho ny amin'izany rehetrarehetra zany dia mbola jerevantsika foana hoe inandray zany ny tohiny zany
de zao ndray nytoy zany hoe fa diso zany io anarana io a diso hatrany amin'ny bokinao a satria nyporofona le anarana fa diso nyporofona ny bokina rehetrarehetra fa diso daholo ka rehefa diso moa zany de inona ntsony moa zany no antenay fa de tena lasana ka ny amin'ny lalan-diso daholo zany ny olombelona tsy olo tsy ilay Andriamanitra Abrahama no tompo inao fa zavatra hafa mihitsy de ijerinay tsika ny mikasika ny amin'le hoe iza ny mpamina ny tompony hoarahana amin'izao andro farana zao de aleo tsika hijery ny lalàna indray fa ny didy folo sy lalàna Mose nefany a de efa nampianariko atsika fa natokana manokana ho any zareo zanak'Israely ka raha voalalàna mivoaka avy ao anatin'ny tenin'ny Mose zany a de natokana ho an'ny zanak'Israely zany teny zany tsy natokana ho an'ny efa firenena mihitsy fa natokana ho an'ny zanak'Israely loha avake tsika no ny teny a satria maky didy indray tsika mantsy fa ny didy folo sy lalàna Mose a raha vao misy teny mivoaka avy eo amin'ny tenin'ny Mose zany de natokana ho an'ny zanak'Israely io dahora jevatsika no ny teny Deutéronome 18:15 mikasika ny amin'ny mpaminany satria hoe mpaminany no horesantsika hoe mpaminany iza no arahana de dahora afaka tsikaneny ny Deutéronome 18:15 ary ny 18 a de ny 19 Deutéronome 18 a de manomboka amin'ny 15 a de ny 18 de ny 19 mpaminany avy eo aminao de avy amin'ny rahalahinao tahaka hay no atsangany ava Andriamanitra ao a ho anao izy no henonareo eo zany ny tenin'Andriamanitra hoe mpaminany iza no henona ary mpaminany avy aiza de mpaminany avy eo aminao zany hoe avy eo amin'ny Israelina dikan'izany de avy amin'ny rahalahinao zany hoe rahalahy Israelianina ny Mose zany le izy zany hoe Israelianina zany ty rahalahy ty satria zareo no nomena an'ilay lalàna araka nefa nampianariko atsika hoe natokana ho an'zareo Israelianina io io lalàna sy didy folo hoe ka ito zao tenin'ny dada Iava lay didy sy lalàna nomena azy a de natokana ho an'ny zanak'Israely amafitsika eo amin'ny 15 zao no valaza mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahiny tahaka anao ka ataoko ambavany ny teniko zany hoe tena misy teny apetraka ambavan'ireny mpaminany reny zany a de ho lazainy aminy zay rehetra andidiko azy de lazainy ty mpaminany ty amin'ny Israelianina zay rehetra didiny Iava ka zay rehetra tsy mihaino ny teniko zay ho lazainy amin'ny anarako de izany no tsara azy na izany iza zany tsy mihaino teny zany mpaminany zany satria dada Iava no miteny aminazy a de Andriamanitra mihitsy no tsara azy zava-toza zany ho tsaren'Andriamanitra vela teny Andriamanitra Abrahama zany aza midi bingo am'izany fa zavatra danger be ho anao mihitsy zany de izy ary ty resana ty hoe mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahiny takanao izy le rahalahiny namoaka lalàna satria misy mieritreritra fa olo-kafa ty rahalahiny Israelianina ty de namoaka didy ny Andriamanitra Abrahama fa ity lalàna nomen'Andriamanitra ty a de natokana ho an'ny zanak'Israely rery ihany tsy nomena ny hafa firenena mihitsiny io ka noho izany zany a ilay rahalahy resany eto zany a de ho an'zareo Israelianina ihany rahalahandry Mose io zany zany hoe avy ohatrany hoe mpirahalahy zany e izy mirahalahy avy zany dikan'izay zany hoe avy amin'ny Israelianina dikan'izany zany resaka lazaina izany zany hoe le mpaminany zany dia tsy maintsy Israelianina dora avake itsika raha ny lalàna ao bokiny Salamo 147 19-20 Salamo 147 19-20 milaza ny teniny amin'ny Jakôba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny tamin'ny Israely mazava-be le olona nomena le didy folo sy lalàna Mose ty zany a de natokana ho an'ny Jakôba ho an'ny Israely ihany ka Jakôba moa tsy izy fa Israely ihany any natokana ho an'zareo Israeliana ihany zany io teny io ka raha ny teny zany bokon'ny Deutéronome hoe mpaminany avy ao aminao de avy amin'ny rahalahinao tahakana de avy amin'ny Israelianina ny dikan'izay satria natokana ho an'ny Israelianina io teny io fa tsy ho an'ny efa firenena mihitsy 20 manamarina an'izany tsy nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy zany hoe tsy hidirany efa firenena mihitsy zany resaka lalàna ny Mose ka hitsofotsofoan'ny efa firenena zany hoe
am'izao teny zao a de voatsipaka mariny rano ny hafa firenena hoe tsy mahazo manao mpaminany ianao ka an'olo tena hoe za dia mpaminany Yahva Andriamanitra Abrahama satria ny Andriamanitra Abrahama de mametraka lalàna mihitsiny hoe tsy nomena anao hafa firenena zany didy folo sy lalàna Mose zany ka ianao ny hitsofoka ao anatin'lay hoe ho lasa mpaminany Israelianina fa ny mahazo mitsofoka ho isan'ny mpaminany Israelianina miara-dia amin'ny Andriamanitra Abrahama de namoany Mose didy hoe araka ny didin'io Andriamanitra Abrahama io mihitsy nanao hoe tsy nomenanao hafa firenena zany noho zany tsy mahazo miditra ao ianao hafa firenena dikan'izany ho antsika rehetra zay meno an'le teny tsy mahazo miditra ao ianao dikan'izany ary zao ny fitsipiny tsy mba fantatra reny tsy fantatra anao zany ny fitsipiko dada Yahva mikasika ny Israelianina io zany hoe tsy azonao hidirana mihitsy io satria zavatra tsy fantatra anao matoa zany no niditra tao a nandika lalàna nandika ny didiny dada Yahva nandika ny didiny Andriamanitra Abrahama ka raha misy zany mpaminany laza fa izao dia mpaminany ato amin'ny tariky ny mpaminany Andriamanitra Abrahama kanefa izy tsy Israelianina de efa diso araka an'io teny io fahadisoana be vava zao sary zao raha vaketsika eny ny bokyny lalàna arikatra ny bokyny Exodosy toko 7:10 Exodosy toko 7:10 de ny andininy 7 fanaporofona fa tena hoe natokana ho any zanak'Israely mihitsiny a ny miaino an'ity resaka didy folo sy lalàna Mose ty a zay nitoriany Mose zany na hoe Moïse na Moses na Mosa zao silamo de zao vaketsika zao ny vakiny ary Mose niakatra ao amin'Andriamanitra Exodosy 19:3-5 de niantso azy Yahva tao an-tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely mbola voalaza mihitsy zany fa natokana ho an'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely ty resaka didy folo sy lalàna Mose ty ianareo efa nahita zay nataoko tamin'ny Egiptiana zay nitondrako anareo tamin'ny atriny voromahery ary nampakanesako anareo aty amiko ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ary ianareo ka hitandrina ny fanekeko de rakitra soa mihoatra noho ny firina rehetra ianareo fa ay ny tany rehetra eto zany ny teny de hoe tandremo ary le fanekeko ka ny mitandrina ny fanekeko a de nitsindrina mafa ho any zanak'Israely ireriany tsy natokana ho any hafa firenena mihitsy za fa natokana ho any zanak'Israely ireriany ka izany teny zany zany de manino miteny mivantana amitsika mihitsy fa tena hoe tsy mety mihitsiny a ny hafa firenena miditra ao ary tsy azo hidirany hafa firenena mihitsiny ao indrindra fa zany resaka hoe mpaminany zany a de tsy mahazo miditra ho mpaminany Andriamanitra Abrahama mihitsy ianao raha vao tsy Israelianina lalàna navoaka ny Andriamanitra Abrahama zany tamin'ny alalan'ny Mose zay efa niona taminy ary niaraka taminy ka ny Andriamanitra Mose zay Andriamanitra Abrahama mihitsy no miteny hoe tsy mahazo miditra mihitsy ny hafa firenena tsy azo atao mpaminany zany ny Amerikana na Anglisy na Frantsay na Afrikana na Arabo na Sinoa na Australiana niza niza fa Israelianina irery ihany no mahazo atao hoe mpaminany araka ny lalàna navoaka ny Andriamanitra i Abrahama io zany ka eo indrindra zany mazava zany zay fa raha vao tsy mpaminany Israelianina de tsy mety de tsy ianao zany mandinika eo izy le mpaminaninao samy mieritreritra samy mandinika ny azy fa mazava ny lalàna io rehefa tsy Israelianina io de tsy izy io lalàna zany ary tsy azonao toerina mihitsy zany satria Andriamanitra Abrahama mihitsy namoaka an'io didy io a io zany rehefa tsy Israelianina le mpaminany arahanao a de faoty ianao ary mpanoty ianao a mpandika lalàna ianao a de ianao le iarany atezerana io dada Yahva io mihitsy satria tsy meny mpanota zany io zany hoe diso adresy ianao voafitaka ianao zany ny dikan'izay mahitsy be le teny io niarantsika ny jery samy miara-mahita atsika afaka jerevanao ateo anatin'ny bokyny Sefer Torah io vaketsika io a any amin'ny bokyny Torah zany Exodosy zany gala Shemot ny dikan'izany any de mazava be io teny io zao mpaminany Israelianina ka eo am'izay mpaminany Israelianina zay a izy ara no mpaminany farany tao Israelina iza no mpaminany farany
ny mpamina ny farany tao Israel dia tsisa fa Yahosoa. Io lay tena mpamina ny farany Yahosoa no anarany, ary voaporofo mihitsy zay teny zay araka ny boky tany Israel. Ny boky tany Israel mihitsy nanamarina fa tena mpamina any zany Yahosoa zany. Io lay nivainy zareo anarana hoe Jesosy na Jesoa, zay grika zany anarana zany, ary navainy zay zao le ho an'ilay miantso an'izany Jesosy zany. Ho an'ny Silamo ndray misy de miantso hoe Isa, fa tsy Isa zany anarany fa Yahosoa. Reny le fandikana teny diso daholo reny, de samy nanovanova daholo mihitsy ny olombelona, fa ny mpamina ny farany ny anarany de antsoina hoe Yahosoa. Ary zay miaraka amin'ny mpamina ny farany io dia tsy manota intsony, satria io mpamina ny farany io no nomeny io Andriamanitra Abrahama io ny lalàna sy ny didy. Andao ro jerevantsika araka ny tantara tao Israel, fa tena mpamina any zany, ka zareo Israeliana no mamaritra ny mpamina any eo aminazy sy ny tsy mpamina any eo aminazy, fa tsy ny mpitondra fivavahana akoriny, fa ny vahoaka no mahafantatra hoe mpamina any io na tsy mpamina any. Ka raha vao mpamina any olona anankiray kosa ny vahoaka de tsisy mahazo mikitika any satria izy no mitondra teny. Ka mazava ho azy moa ny zavatra nataon'izany Yahosoa zany tao Israel, tena fanehoana ny hery sy ny fahefana, de izy ny mpamina ny farany araka ny voalaza ny boky tany Israel ndreny jerevantsika. Ary nisy nanoratra an'ireo boky reo de reo ny jerevantsika hoe mpamina any ve izy. Izy moa tsy milaza fa mpaminany tokoa izy, de ny olona tsy mahay ny tantarany Israeliana no tena tsy mpaminany. Ary mbola hitantsika ihany zany amin'ny tenin'ireo any Israel, de zay niaraka tamin'ireo mpaminany reo de lay mpaminany antsoina hoe Yahosoa. Nanana mpianatra izy, ary tao amin'ny tantaran'ny mpianatra no nahitana zany histoira zany hoe mpaminany io Yahosoa io. Ary io no henonareo, ary ny hainao azy tokoa ny vahoaka Israeliana, ny henon'ny fampianarana zany Yahosoa zany ny vahoaka Israeliana. Ary amin'ny manarivorivo mihitsy nanaraka anazy teny an-dalana teny, saingy ny alina moa le mpitondra fivavahana jiosy de ny vonoany, ny jiosy natao Israeliana de ny vonoany. Ka ho jerevantsika ao anatin'ny soratra masina jiosy, satria ao amin'ny jiosy ihany tsika maka an'le tantara zany. De ao amin'ny soratra masina jiosy ndray misy le teo testamenta vaovao, ka mitantara n'ity Yahosoa ty zay testamenta vaovao zay. De ny testamenta vaovao mihitsiny ny anaran'ilay mitondra anazy de atao hoe Yahosoa. De ao anatin'io boky io no ahitana ny tantaran'ilay mpamina ny farany atao hoe Yahosoa. De ho jerevantsika izay tantara zay fa voalaza atao anatin'io boky io mihitsy fa tena mpaminany hoe ny vahoaka Israeliana. Ny vahoaka Israeliana mihitsy no miteny fa mpaminany izy, ary be de be mihitsy nanaraka anazy satria tao no nositrany, mahiratra ny jamo, misy maty natsangany, ny kilemaina natsangany, ny marena nataony eno, ny mona nataony teny, be dehibe zany ny marary nositrany, ny misy devolona voaka ny daoly ary lasa sitrana daoly. De zany tantara zany voarakitra ohatrany boky ny jiosy zay mirakitra ny tantarany mpaminany. Ndao raha vakitsika mikasika amin'izay hoe mpaminany marina ve ity atao hoe Yahosoa ty araka ny boky ny jiosy ihany. Ndao jerevantsika zay sary zay. Oharantsika kely ny teny araka ny somary mirejerekelitsika toko izay ndininy aloha. Ho jerevantsika ao amin'ny iza moa zany Matthieu 21:11, Matthieu 21:11 de ny 46. Jerevantsika vetivety izy ao tsika eto tokantrano. Matthieu 21:11 to zany bokyny jiosy, bokyny jiosy to ndraisantsika to zany. Aloha vakitsika aminoko amin'ny 10 de ny faraka ambin'ny 10. Ary no tafiditra tany Jerosalema izy. Matthieu 21:10 de ny 11. De niorakoraka ny tanàna rehetra ka nanao hoe iza moa izao, ary ny vahoaka ny laza hoe izao no Yahosoa mpaminany zay avy any Nazareta any Galilia. Zay mazava zany fa tena ity Yahosoa ty ozy ny vahoaka dia mpaminany, ary vahoaka Israeliana io niorakoraka be io. Voapirofo zany eto fa
tena mpaminany Yahosoa. Izany hoe ny mpaminany Israelianina farany enoana ary tokony ho arana zany mazava ho azy de ty Yahosoa ty satria io ny farany io. Zay ny voalazany soratra masina Jiosy. Mahitsy be mihitsy ny teny hoe ny vahoaka mihitsy no niarany laza ary ny orakoraka hoe mpaminany Yahosoa zao tonga zao lay avy any Nazareta ny Galilea. Zay ali zay mazava zany fa tena mpaminany Yahosoa araka an'izao teny voalaza amitsika zao neny manaraka Matthieu 21:46 ndray hoe tsy sany sambotra ny Yahosoa ny mpitondra fivavahana Jiosy satria ny vahoaka ny laza fa mpaminany izy ka so matin'ny vahoaka indray ianao tsy azoko tena mantsy ny mpaminany. Ao amin'ny 9:7 Matthieu 21:46 de ny tambotra isambotra ny Yahosoa izy saingy natahotra ny vahoaka satria nataony vahoaka ho mpaminany Yahosoa. Yahosoa mihitsy zany le mpaminany. Zay ny zava-marina zany sao tena mpaminany mihitsy ny Yahosoa. Ny vahoaka mihitsy no laza fa mpaminany izy. Zany hoe ny mpaminany Israelianina farany zany dia izao Yahosoa zao. None mafitsika zay teny zay any amin'ny boky manaraka indray any amin'ny bokin'ny Jauna 6:14 Jauna 6:14 Jauna 9 Jauna 6:14 zany reto daholo zany nena nilaza ny tantarany mombany amin'izany Yahosoa zany. Ary hoy ireny olona ireny rehefa nahita ny famantarana izay nataony Yahosoa, ity tokoa ny ilay mpaminany izay ho tonga amin'izao tontolo zao. Zay zany hoe nahita azy zany ny olona dia nafantatra amin'izay mihitsy hoe ity ilay mpaminany. Rehefa ren'ny olona ny zavatra nataony Yahosoa dia niarany teny ny olona rehetra hoe tena mpaminany ty Yahosoa ty. Ty tokoa ilay mpaminany izay ho tonga amin'izao tontolo zao. Confirmeny mihitsy ny tantara zany, tantaran'ny Jiosy ao amin'ny bokin'ny Jiosy. Ty bokin'ny Jiosy daholo ty tenentsika etony dia milaza mihitsy ny tantara tao amin'ny Yahosoa fa ny vahoaka mihitsy no milaza fa tena mpaminany zany Yahosoa zany. Zay ny zava-misy zany. Ka tsy azo ny anglisy ho toeriny zany, tsy azo ny sinoa toeriny zany, tsy azo ny afrikanina toeriny zany, tsy azo ny arabo toeriny zany, tsy azo ny rosianina toeriny zany, tsy azo ny japonais toeriny zany, fa satria ny Israeliana no teny zany tantaran zareo zany dia tsy azo no lavina. Ka ny vahoaka mihitsy no milaza fa mpaminany zany Yahosoa zany dia tsy misy olona mahazo manohitra an'izany. Tsika jery teny hafa mbola ao anatin'ny bokin'ny Jiosy any ty hojerevantsika ty ao amin'ny bokin'ny Lioka indray ny vakitsika Lioka 24:19 Lioka 24:19 Lioka 24 izy zany fa hoy izy taminy Lioka 24:19 zavatra manao ahoana moa izany ary hoy izy ro lahy taminy ny amin'ny Yahosoa avy any Nazarety mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra. Tena mpaminany teo anatrehan'ny vahoaka mihitsy izy. Manaiky azy daholo ny vahoaka fa tena mpaminany izy. Ny vahoaka mihitsy nametraka fa mpaminany izy noho ny amin'ny asa izay nasehony sy ny famantarana nasehony ny hery sy ny fahefanana anany dia ny aiky ny olona fa tena mpaminany izy. Ny vahoaka nametraka azy ho mpaminany tsy azo no lavina mihitsy zany. Izy niza mandany zany dia nonge zany manohitra ny zava-misy any amin'ny fireneny olona. Le vahoaka kosa mahita ny zavatra nataony ny teny fa mpaminany io tsy azo no lavina le izy. Mpaminany lehibe izy. Zay hoe mpaminany avy aminao ny enonao ary nefa raha teo amin'ny Yahosoa zany. Ary zany Yahosoa zany zay rehetra niaraka taminy dia tsy nanota intsony. Zay. Ary ty Yahosoa ty no namoaka didy. Namoaka didy izy araka ny Jauna 12:49 fa didin'Andriamanitra ray mihitsy izy netiko.
Jauna 12:49 ka ho an'izay rehetra mametraka fa mpaminany ka ny vahoaka moa no metraka hoe mpaminany dia tsy azonao lavina mihitsy iny zany. Dia ny mpaminany zany dia mitondra ny teniny ayava tena moka didy izy ny dikan'izay ty hoe apetraka ao amin'le mpaminany ny didiko izy ny teniny dada iava. Le tare amin'ny Deutéronome 18:15 Deutéronome 18:15 le miteny hoe apetraka ao ambava ny didiko dia ho lazainy aminareo ny teniko izay andidiko anazy. Dia eto koa zany nomenany Yehosoa koa ny didy araka ny Jauna 12:49 Jauna 12:49 ary no vakitsika. Dia etsika zao ahita mihitsy fa hoe nitondra didy zany zanaka mpaminany lehibe zany ary ny didy nomena azy dia ty ny fanaporofona Jauna 12:49 satria zao tsy niteny ahy fa niraizina niraka izy no nandidy azy eo lazaiko sy zay ho toriko ary fantatry fa fiainana mandrak'izay ny didiny koa izay lazaiko dia lazaiko araka n'izay no lazay indray tamiko. Mazava be zany ny teny eto fa ity Yehosoa ty zany dia nampitondrain'Andriamanitra ny didiny araka le teny tary amin'ny bokin'ny Deutéronome tary hoe misy didy omena amin'ny mpaminany ary ho zarainy amin'ny olona omen'ny olona. Ary ny didy ao amin'ny Yehosoa dia ny didiny amin'ny fanafanany olona amin'ny fahotana. Tsy mahay manao teny intsony izay miaraka aminy. Io le Andriamanitra Abrahama miteny hoe mpaminany ny anonao ary le mpaminany farany ny vahoaka mihitsy no teny azy dia hoe Yehosoa no anarany. Ny confirme ny vahoaka atao Israela tamin'izany fotoana zany ka tsisy afaka mandany zany mihitsy. Tsy azo lavina tahaka ny Isaia mpaminany dia ny ekeny olona fa mpaminany Israelianina. Tahaka ny Jeremia mpaminany dia ny ekeny olona fa mpaminany Israelianina. Aotr'izany koa Yehosoa dia ny ekeny vahoaka fa mpaminany Israelianina ka tsy azo lavina mihitsy zany hatramin'ny farany. Satria nitondra ny teny ny dada mahaiava izy araka ny teny mpaminany. Mbola ho resantsika mihitsy moa manaraka hoe ahoana ny fanaporofona fa tena mpaminany izy ary izy mihitsy le mpaminany. Fa araka ny lalàna Mose indray mbola omeko izay teny izay. Fa eto dia miteny mihitsy hoe ny vahoaka mihitsy ny Israelianina izay mahafantatra ny ato hoe mpaminany dia ireo mihitsy no teny vantana mihitsy hoe mpaminany io Yehosoa io. Mpaminany izy. Ary izy no mitondra ny fanekena vaovao ho an'izao tontolo izao, ho an'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany. Izy ny fanekena vaovao. Zay moa zany amin'ny Israelianina zay resaka zay no mandeha fa ho an'ny efa firenena mbola mety tsy fantany zany fa zay indray resaka samy Israelianina zany sujet zany. Fa eto fotsiny le misintona isitsika hoe ny mpaminany enoana zany ny mpaminana farany Israelianina dia ny mpaminany Israelianina farany nomen'Andriamanitra ny didiny dia ity atao hoe Yehosoa ty ary ny vahoaka Israelianina mihitsiny zay tsy azonao lavina mihitsiny no nametraka fa tena mpaminany izy. Io zany tsy azonao lavina. Tsy azon'iza lavina satria ny vahoaka Israelianina no tsindriko mafy teo no nilaza fa tena mpaminany izy. Mazava zay. Amin'izao vaninamitsika zao arany. Satria hitantsika fa ity Yehosoa ty ny mpaminany farany. Inona ary ny tenin'io Yehosoa io mikasika ny amin'ny mpaminany. Satria tsy maintsy eo aminazy zany ny didy no enoana. Mivoaka amin'ny vavany zany le didy no enoana. Dia mbola ao amin'ny bokin'ny Jiosiany no jerevantsika araka amin'ny boky misy boky atao hoe Apokalipsy indray. Mbola bokin'ny Jiosiany zay. Ao anatin'izany bokin'ny Apokalipsy zany misy ny fanambarana nataon'izany Yehosoa zany. Fa ny mpaminany indray amin'izao vaninamitsika zao dia izay mitory an'i Yehosoa. Ny olona mitory an'i Yehosoa no atao hoe mpaminany amin'izao vaninandro farany zao. Ka tsy misy olombelona mitory an'izany anaran'i Yehosoa ilay manala amin'ny fahotana ary lasa tsy mpanoty antsony izay miaraka aminy eto ambonin'ity planeta terre nareo ty afatsy ny ambassadeur-n'i Yehosoa izay antsoina amin'ny anarana hoe Elia. Elia rery sisa no mitondra an'izany anarana zany zao. Ary mampianatra an'izany atao hoe Yehosoa zany. Tsy mampianatra zavatra hafa Elia fa tsy Yehosoa rery ihany. Satria ny didiny Yehosoa dia sao hoe araka ny didin'io Andriamanitra Abrahama io taminazy. Andriamanitra Abrahama no teny taminy hoe zao ny lalàna. Apokalipsy 19:10 fa ny filazanan'i Yehosoa
ao am'izay milaza ny Jehosoa zay ao indray ny fanahny faminaniana no mandeha didy vaovaonay zany hoe maninona ny lasaotran'izany satria hitodika ho any amin'ny jentilisa indray Andriamanitra de Andriamanitra Abrahama io todika ho any amin'ny jentilisa izy a de lozika be zay mitory any Jehosoa indray makany amin'ny jentilisa any no misy any fanahny faminaniana de zao hitanareo eto amin'ity fampianarana mivoaka ity zao Apocalypse 19:10 ary zay ny amaranantsika anazy androany fo kely ny fampianarana tamin'ny teny io ity fa tsy maninona zany nefany satria zay koa ny mapety anazy Apocalypse 19:10 Apocalypse 19:10 dia ny akohoka teo amin'ny tongony eo mba hivavaka aminy ary izy tamiko tandremo aza manao an'izao anao fa mpanompo namanao ihany aho sady namandreo rahalanao zay mitazona ny filazanany tanany filazanany Jehosoa Andriamanitra ihany ny vaovao fa ny filazanany Jehosoa no fanahny faminaniana zany hoe ny olona milazany Jehosoa zany dia zao ataony ambassadeur-ny Jehosoa Elia zao ataony Elia zao zany no proof fa mandeha indray ny fanahny faminaniana ao amin'ny Jehosoa mantsy ilay fanahny faminaniana izy ny mpaminany farany ary izy ny mamoaka baiko farany de ny baiko farana voakan'izany Jehosoa zany de zao ny filazana azy indray ny fitorianany Jehosoa satria rehefa mitoriany Jehosoa de tsy maintsy mitorany Yahva zay naniraka anazy de ny filazana an'izany Yahva sy Jehosoa zany zay ny atao hoe ao ny fanahny faminaniana zay ny didina voakan'Andriamanitra farany de Andriamanitra Abrahama de ajantsika eto aloha ny fampianarana ny amin'ny teny ity fa jerendrika hafa tsika ny amin'ny manaraka fa ampy aloha zay etretinareo hoe mpaminaniza no enona zany zao de mpaminany Israeliana ary tsy mahazo mivoaka amin'izay anao dosany hoe ahoana mampaminany anao indray ary ambassadeur-ny Jehosoa zany de mpaminany mihitsy izy Elia zany mpaminany Elia le tany aloha be tany mpaminany tany androny Abam-panjaka mpaminany izy de matony hoe Elia mpaminany Elia mpaminany le même personnage no misy am'izao tsika miteny zao am'izao tsika miteny zao ohatsy ny teny dada Yahva nampitondraina ny Jehosoa mpaminany de hoe zay mitory any Jehosoa satria rehefa mitory any Jehosoa de automatika mitory any dada maly Yahva Andriamanitra Abrahama de ao indray ny fanahny faminaniana ao ny fanahny faminaniana zay no mahatonga hoe zay olona miaraka amin'ny Jehosoa eo eto ambony ty tany ity reo ihany tsisa no afaka amin'ny fahotana zay ny atao hoe zavatra sarobidy indrindra nomeny dada Yahva tamin'ny alalan'ilay mpaminany farany oresantsika amin'izay ny tontolo ny mpaminany farany io Jehosoa ary manaraka an'izay koa mikasika ny hoe Elia moa zany efa mazava aminareo io satria ny mampaminany ny Elia de noho ny amin'ny Jehosoa nefa nyzany Jehosoa zany le nyteny hoe aza manota intsony tahaka ny ataony dada Yahva hoe za tsy tia mpanota ity mpaminany farany Jehosoa ty koa ny teny hoe aza manota intsony de tahaka ny Elia koa miteny hoe aza manota intsony ary zay miaraka amin'ny Elia hatrany de tsy mahay manota intsony satria izay le fahefana ao amin'ny Jehosoa malala ho azy ny voninahitra manakseho nazy mianaka de dada Yahva satria moa tena kaiky ty mpaminany rany hiraka ho resantsika ny momba anazy fa tena mpaminany mihitsiny izy de amafitsika zay teny zay hoe ity mpaminany ity de tena tsy maintsy arahana ny teniny izy no teny hoe aza manota intsony Jaona 5 hoe aza manota intsony ozy izy Jaona 8:11 zany ny zahatra faratampony tiany dada maly Yahva zany zany ny tsara indrindra zany bokin'ny Israeliana ihany ty Jaona 5:11 ary izy tsy misy tompo de hoe Jehosoa zaho koa tsy manameloko anao mandehana ary am'izao sisa izao aza manota intsony zany ny déclaration zany Jehosoa lay tena mpaminany lehibe sady mpaminany farany tao Israely fa zao ndimbiasan'ny Elia zao ary tsy misy afa-tsy Elia rery no mandimbiasa satria ato amin'ny Elia koa nitoriana zany hoe tsy mahay manota intsony satria mitory an'ilay Jehosoa lay tena marina lay mpaminany farany Israeliana de ho mihitsy atsika nijery hoe tena mpaminany vizy efa voalazatsika teo inona koa nipetrany ororesantsika adolo zany fa ampy alohany amin'ny androany de mbola jevatsika koa ny Jaona 5:14 Jaona 5:10
andin'ny fahaefatra ambin'ny folondray a mbola niresaka tamin'ity lehilahy ty indray izy de hoy izy taminy hoe tandremo aza manao teny tsoniko ianao Jaona 5:14 rehefa afaka zany moa hoe tena mpaminan'Andriamanitra azy tsy ty fahotana de Andriamanitra Abrahama Elohei-ny Israely zany dikan'izany Andriamanitra zany Elohei-ny Abrahama zany rehefa afaka zany de hitany ahoso atao kianjany tempoly raha lehilahy ka hoy izy taminy indro efa sitrany ianao aza manao taintsony fandrao anjoanao zay ratsy noho teo ity mpaminany Israeliana farany ty zany tena mitovy toetra mihitsy ny am'le naniraka azy Yahva Andriamanitra Abrahama mitovy toetra amin'ny Andriamanitra Abrahama mihitsy satria manizingizina mihitsy izy hoe aza manao taintsony de mifanaraka amin'ny teny dada Yahva hoe Isaia 59 1-2 mifanaraka tsara mihitsy ny teniny izy ireo Isaia 59 1-2 ino nky ty teny ty indro ny tanany Yahva tsy foy fa mavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fahamary fa ny heloko reo nefitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina nytaviny aminareo ka dia tsy miaino izy tena alan'Andriamanitra mihitsy ny hita hoe olona mpanota zany mifanohitra amin'ny dada Yahva mihitsy zany ny Andriamanitra Abrahama tsy ty mpanota de tonga tokoa le mpaminany farany de tena nizigizana mihitsy ny hoe aza manao taintsony fa tsy tian'io Andriamanitra ray Yahva io mihitsy ny Andriamanitra Abrahama zany olona manota zany nandringanany rehetrarehetra hatramin'izay noho zany miteny amitsika rehetra hoe tsy misy herina fahefana afaka miady amin'izany hatsarana zany tonga aminareo le tenyle mpaminany farany andeo hitodika any amin'ny am'izay tsy izy akory ny teniny fa teny le naniraka anazy ihany le Andriamanitra Abrahama lay Andriamanitra Abrahama ihany no maniraka ny mpaminany farany io ary natonga anazy ny teny mihitsy ny hoe tsy manao tentsony zay miaraka amiko satria zay ny tena tiany io dada Yahva tongavan'io le Andriamanitra Abrahama satria mankala mpanota io Andriamanitra Abrahama io ary ny mpaminany naseniny anona de mpaminany Israeliany irery ihany tsy mahazo maka mpaminany afaka ohatran'izay no fa raha vao niovy mpaminany Israeliany io de efa tsy izy ianao zay nydika azy efa diso daholo zay nataonao ary rehefa miaraka ny zavatra diso moa anao de mazava azy fa diso ianao hatramin'ny farany tsy miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io zany ianao zany hoe tena diso adresy tanteraka ka izany moa ny antony any amonjenantsika etra zay mandeha aminy zao tsika miteny zao hoe andeo hiverina amin'ny Andriamanitra Abrahama am'izay sokatra anao ngeny tanana zao ty amonjy anao izy satria raha vao mpanota anao izy Andriamanitra Abrahama io za tsy miheno mpanota ary zay nijerevantsika inona daholo ary ny teny le mpaminany farany ohatra mahazo manambady be dehibe ve ny lehilahy impaminany farany io teny hoe tsy mahazo manambady be dehibe ny lehilahy interdit zany eto am'ty famarinana fototra ty ny Andriamanitra Abrahama tsy tia zany lehilahy manambady be dehibe zany tsy tia mampirafy tsy ekely zany nambarany mpaminany farany daholo zany zay natonga nanteny hoe mpaminany Israely ihany ary ny vahoaka no nametraka nyty Ahosoaty io mpaminany fa ny jiosy no nankala anazy de namono anazy vonoany zareo daholo moa zay mpaminany rehetrarehetra ny teny izy vonoany reo mpitondra fihevana jiosy ireo ratsy saina be le mpitondra fihevana jiosy zay le izy fa de mirary soatsika etra samy hotahiny ao soa ary rehefa resy lahatra ianao de manatona ny Elia fa Elia teny amonjy ianao Elia tena navitra anao Elia tena zay rehetra fomba ahafahana manavitra anao de ho atao daholo satria manavitra zao satria ho avy ny fandringanana ty taninareo ty jereo tsara ny histoira mahazo an'io Rosia sy Ukraine moa tsy ny mahazo any Rosia moa fa mahazo ny Ukraine fa tsy misy miady amin'ny Rosia zany Elia no nampianatra an'izany ary hitantsika eo ny toy ary hitanao fa aza ratsy rehefa te hitaloza de mety iva amin'ny Rosia io hitantsika eo ny toy eny fa mantarana meko anareo zay tsy misy miady amin'ny Rosia zany na hitambatra daholo azo tontolo zao tsisy maresy an'io zany reo natao hoe firenena mody maty fa teny ny mpaminany Elia zany fa namafisana zay efa voalaza tany aloha tany ary tsindrina mafy mihitsy ny hoe tsisy miova ny teniny dada malalanay Yahva manaraka ny teniny daholo zao tontolo zao adalany Ukrainiana zay te hiady fotsiny amin'ny Rosia io fa ratsy zao tao io mbola resantsika eto daholo zany raha misy ny fotoana ny oriana fa zao anao mbola fampianarana mitondra anao miditra hoe andao any amin'ny Andriamanitra Abrahama Yahva
ary manarano lay mpamina ny faran'izay ny rany Yahoshua no anarany. Inona daholo ara ny qualité na ny zavatsoa ao amin'ity Yahoshua tya, zay no jerevantsika ny amin'ny fampianarantsika manaraka fa tena tsara izy. Na dia anao maheno hoe tsy manota intsony zay miaraka aminy, tsy zatra mahafinaritra ve zany aminao? Inona ny teny io Andriamanitra io raha tsy i Andriamanitra Abrahama io ny teny tsy tia mpanota izy, jereo nanaovan'ny Israelianina tena nipotehiny, ary teo amin'izay no nanaratra daholo ny olona namoron'Andriamanitra, namorona boky dia nanonon'Andriamanitra hafa, nanao boky hafa daholo, zavatra hafa daholo no soratan'ny olona. Indrisy mampareo zany sary zany. Tonga Elia merina zao tontolo zao, iverina amin'io iayava io, dia teny ianao reny zany merina zao tontolo zao, dao anampy anahy, ampio fotsiny ary rehefa fantatra fa marina ny teny, dao tsika hiaraka, manory ianao ny dikan'izay. Raha tianao zany no afaka ny fahotana zany hoe, ary tena mba tianao zany Andriamanitra Abrahama zany, aza manakana ny tenanao andeha ao anatin'ny marina. Aleo ny tenanao andeha ao anatin'ny marina amin'izay, ampio ny lalana ny marina. Fa sambatra zany aty hoe afaka ny fahotana zany, zany ny zavatra mahafinaritra sy mahasambatra be zany hoe afaka ny fahotana. Zany ve tsy mba irinao? Zavatra tokony irinana zany. Ka tsy mahafay anao hoe mahita ny olona miverina amin'ny Andriamanitra marina, fa voafitaka daholo izy zao tontolo zao potika mihitsy zao tontolo zao, tena nipotehiny devoly zao tontolo zao. Fotoana ny fiverenana zao andeontsika hiverina ao amin'ny marina. Voapirofo ny Andriamanitra Abrahama iza izy voapirofo ny toetrana fa tsy tia fahotana izy zay nanapotehany Israelianina, ary mpamina ny rehetra dia niteny daholo hoe tsy tia fahotana izy. Ina ny mpamina ny farany nambara araka lalàna Mose. Mose zay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama ihany Yahavah no anarany. Anjarantsika amin'izay ny miverina mitodika ao amin'ny Andriamanitra marina, Yahavah no anarany. Ary rehefa resy lahatra ho ianao manatona ny Elia ary andao tao batisa. Fa tsy maintsy atao batisa vao mety io. Batisa amin'ny fiarahanao amin'ny Andriamanitra Abrahama ary amin'ny fiarahanao amin'ilay mpamina ny farany Yahoshua zay ny rahany. Ro resantsika daholo zany. Fa efa mazava ny teny fa ny fototra goavana dia ny fiarahanao amin'izany hoe Andriamanitra Abrahama, mialo amin'ny fahotana ary tsy manota intsony, miaraka amin'ny lay mpamina ny farany rahany nampinondray ny teny sy ny didiny ary ny lalàny, hoe aza manota intsony fa tsy mety. Ary ty mpamina ny farany ty mihitsy no teny hoe io Andriamanitra Yahavah io dia parfait izy io. Io zany tsy maintsy parfait zay teraka aminy. Ka ao amin'ny ty Yahoshua ty rehefa tonga ao amin'ny mpamina ny farany io ny olona, vao tena lasa parfait mihitsy. Zay ianao heva kitsika tokoa zay teny zay hoe tena lasa parfait ve ny olona ao aminazy, teny zay mihitsy izy araka ny boky Matthieu 5:48. Matthieu 5:48 dia vakeo mbola bokyny Israelianina ty tao amin'izany bokyny lay mpamina ny farany, bokyny mpamina ny farany zany ty resantsika ty Matthieu 5:48. Koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo zay any amin'ny lanitry ny lanitany any an-danitra zany. Zany hoe didina voaka n'ity mpamina ny farany ty atao hoe Yahoshua ty koa, izy hoe tsy maintsy tanteraka vao mety. Tsy mbola nisy olona nasany teny an'izany na mpamina ny teny an'izany fa tsy izy rery. Ary tena marina fa zay miaraka aminy tena tanteraka, tahaka ny Elia miaraka aminy tanteraka zay. Tanteraka zany Elia zany, tsy mety manao ratsy zany, ary tsy may manao ratsy zany. Dia tsy zarery fa reo zanak'Andriamanitra na zanaky ny avo indrindra, zanaky ny Andriamanitra Abrahama, zay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama rehetra sy miaraka amin'ity Yahoshua mpamina ny farany ty, dia tena lasa tsy manota intsony, tena tsy manota intsony mihitsy. Ao ny parfait zany ka tena Andriamanitra zany, le Andriamanitra i Abrahama, zay le nitadiavina le tena olona tonga lafatra, tanteraka tsy manota intsony. Rehefa tena tafaraka amin'io Andriamanitra i Abrahama araka zao nampianariko zao anao, dia miaraka amin'ilay mpamina ny farany zay niteneniny Yahoshua, dia tena tsy manota intsony ianao fa marina zany teny zany. Tsy tia mpanota io Andriamanitra Abrahama io, tsy tia fahotana izy. Zay ny famaranako ny teny koa, dia mirary soa antsika rehetra ho tonga soa ty amin'ny Yahoshua, dia ho tonga soa ty amin'ny dada mala Yahavah Andriamanitra Abrahama. Ndao hiverina daholo, ndao hitodika any amin'ilay mpamina ny farany,
zay nampitondraina teny Yahosoa no anarany, ary izy no milaza io Yahosoa iny no teny farany mpamina ny Iseana fa teny izy hoe zay mitory any Yahosoa rery ihany, zay ihany manana ny fanahy faminaniana, ka tsy misy nitory sy nampianatra zany Yahosoa sy ny momba azy zany teto afa-tsy Elia rery ihany. Zay no mampamina ny farany any Elia, ary tsy misy tsony koa aorianany Elia. Mirary soanao tonga amin'ny fitiavana an'ilay Andriamanitra Abrahama ty avy any amin'ny daholo ny fototrany io. Andriamanitra Abrahama daholo ny fototra an'izao famarinana zao, ary tao amin'ny bokin'ny Israeliana daholo nakatsika an'izao tsy misy bokin'ny malagasy na bokin'ny anglisy na bokin'ny amerikana fa bokin'ny Israeliana zay nandehanana zany teny zany, zay no nahitantsika zao famarinana rehetrarehetra zao, ka hiantsonantsika hoe andao hitodika daholo am'izay ho any amin'ny Andriamanitra Abrahama, ary anaraka an'ilay mpaminany fa satria ao no lakileny men'Andriamanitra Abrahama am'izay hoe ao am'izay nareo mandeha satria izy ny mpaminany farany tsy misy tsony taorinany, mpaminany Israeliana. Ary tena ary ianao e malagasy koa ianao milaza fa ianao koa mba mpaminany, nefa nivakeko ny lalàna fa io Yahosoa io nefa nahazo didy avy any amin'ny dada Yahava Andriamanitra Abrahama hoe zay mitory anao, satria izay mitory anazy de mitory an'io Andriamanitra Abrahama ihany koa Yahava no anarany, zay mitory any Yahosoa, ka ingamo Yahosoa tonga teo raha tsy nisy an'io ino moa ity ina moa raha tsy tonga io mpaminany io tsy afaka nandeha ny mpaminany raha tsy nisy mpaminany koa ny teny anazy. De gaga ianao apiko kely hoe ary ianao to miteny hoe zanan'ilay mpaminany zay indrindra, ampianatra an'izay kely indray aloha parantesy kely, ozy ny olona hoe tsy niteraka io Andriamanitra io, sabe dehibe ny fampianarana manao an'izay any, ka nareo no namorona boky zany any amin'ny boky hafa any no misy an'izany, zay bokin'ny foronina de lasa zany le izy, fa raha vao bokin'ny Israeliana de tena misy mihitsy zany teny zany, tena misy zany. Lola vaketsika le teny andao vaketsika ny bokin'ny Salamo, fa ny bokin'ny Salamo mihitsy no miteny hoe zanako ianao izy dada Yahava, lay Andriamanitra Abrahama, zanako ianao, zany teraka anao androany. Ka ny bokin'ny Israeliana rehetra amin'ny Sefer Torah ny Jiosy de milaza mihitsy fa tena miteraka io Andriamanitra Abrahama io, voalaza ao zany. Fa rehefa boky hafa any de mizahatra hafa ny teneny, fa ny boky réel ao anatin'ny Jiosy de niteraka io Andriamanitra io. Donay vaketsika zay teny zay araka ny bokin'ny psalme na psaume na salamo, salamo firme izy teo, salamo 2:7, salamo 2:7, salamo 2:7, ilaza zava-boatendry aho, Yahava ny laza tamiko hoe zanako ianao, izao niteraka anao androany. Ka tena miteraka mihitsy ny io Yahava io araka ny soratra io ao anatin'ny bokin'ny Jiosy zany. Ka raha ianao raha mamaly tsisy an'izany, ka izay le hoe ianao no te hipetraka any amin'ny zay nisy ianao any, fa raha mipetraka aty amin'ny Sefer Torah ny Jiosy ianao de voalaza mazava ao zany raha tsy azo milavina, fa ny bokin'ny Jiosy ao amin'ny Sefer Torah ny Jiosy de milaza mihitsy fa niteraka io Andriamanitra io. Fizinay tsy miteraka ohatran'ny vehivavy miteraka, zay moa koa mahadiso ny olona indray zay, fa niteraka araka ny teny. Raha niteraka zany izy an'ity Yahosoa ty de naterany tamin'ny teny. Ka raha Yahosoa ny resana zany de io mihitsy ilay naterany io, ary zay no mahatonga antsika hijery an'izay hoe tena zanany mihitsy io. Donay antsika bojery boky salamo 2:25, salamo 82:6. Donay antsika hijery boky anankiray mbola bokin'ny salamo ihany, salamo 82:6. Hoy izao, Andriamanitra ianareo ary zanakiny avo indrindra ianareo rehetra. Miteraka zany Andriamanitra ny dikan'izany, satria misy zanakiny avo indrindra ary le zanany nataony hoe Andriamanitra ianareo. Miteraka zany io Andriamanitra io ny dikan'izay ao amin'ny bokin'ny Jiosy, any amin'ny bokin'ny salamo, ka tsy azonao lavina koa zany satria ao anatin'ny bokin'ny Jiosy zany. Le Andriamanitra Abrahama ny teny zany mihitsy. Fizinay hoa tsy niteraka ohatran'ny vehivavy miteraka, fa araka ny teny. De zay nahatonga n'ilay mpaminany ny teny hoe tamin'ny voalohany teny, ary ny teny to amin'Andriamanitra
ary ny teny de Andriamanitra, izy de atao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Zany hoe ity Yahosoa ty zany araka ny nampianarin'io Yahosoa io de tsy nateraka ohatra ny vehivavy ateraka fa nateraka tamin'ny teny. Raha vao ny teny zany io Andriamanitra Abraham io tamin'ny namorona zao tontolo zao, de iny teny iny no atao hoe Yahosoa zay, fa tsy nateraka ohatra ny vehivavy miteraka, fa ny fiteraka an'Andriamanitra zany ao amin'ny teny izy no niteraka. Vaketsika ny Jaona atoko voalohany zany bokyny jiosy daholo miteny an'izany Jaona atoko voalohany andininy voalohany. Tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy de tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, ary izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy de tsisy nahariana zao zavatra ary zao na idea iray aza. Ao amin'ny bokyny jiosy zany de ny bokin'ilay mpamina ny farany Yahosoa, de izy mihitsy no laza fa izy de tamin'ny voalohany, ary ny teny izy tao amin'Andriamanitra, ary ny teny de Andriamanitra. Bokyny jiosy daholo miteny an'izany. Jerevantsika tary amin'ny bokyny Sefer Torany jiosy tany aloha de milaza mihitsy hoe fa niteraka Andriamanitra, ary zany teraka anao izy androany, tsy azo lavina mihitsy izy zay, tena nisy zany zavatra zany. Ary ilay fiterana kory tsy ohatra vehivavy miteraka, fa io voalaza io hoe tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny de Andriamanitra, ary izy de tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Ka rehefa nivoaka zany le teny, de inona teo niteraka izy tamin'ilay io Andriamanitra Abrahama ny teny, de iny teny iny natao hoe zanany, ary zay zanan'izay natao hoe Yahosoa, ary lay teny izy de tonga nofo kanonona tamintsika. Zay ny voalaza zany. Ka mbola ho anaporo fa tsika lava be mikasika any am'izay, fa inatsoa moa ny valinao am'izany teny zany, ka fa mazava iny izy satria ilay mpaminany mihitsy no teny fa nahazo didy avy any amin'ny dada Yava izy, ary mariny zany. Ary ny bokyny Sefer Torany jiosy eo misalamo no teny fa tena niteraka io Andriamanitra io, de tsy azonao lavina izy raha mandany zany de tsy pahanao ny teny'le Andriamanitra Abrahama, satria tany amin'ny jiosy no nahitana anazy. Zay na tonga antsika nijery an'le hoe boky inona tokony ho arahana. Rehefa nijery de boky tokony arahana de bokyny jiosy no arahanao, bokyny Israelianina. Noho zany ny famantaranao ny marina rehetra de ao amin'ny bokyny Israelianina, fa tsy any amin'ny bokyny foroporonona ny ananonanany ohatra, na zay boky mety ambarambaran'olona aminao, fa zay boky tena avy any amin'ny zareo jiosy. Ary zay ny fahamarinana hoe niteraka io Andriamanitra io, ka tsy azonao lavina izy. Ary ty mpamina ny farany ity, zay nampitondray ny teny hoe Yahosoa, de tena zanana ny naterany mihitsy noho ny amin'ny teny, fa tsy noho ny hoe niteraka ohatra ny vehivavy izy tsy ndriko tsara, fa lay rehefa ny teny izy de nataony hoe zanany ny teniny. De ianao tsy afaka mamasy aty, zay ny teniko amin'Andriamanitra azy, tsy azonao lavina zay zavatra zay. Zay ny teny taka ny rehefa namorona izy de mamorona, zay ny Andriamanitra Abrahama azy. Ka ny farana atreo zany ny teny mazava tsara amintsika rehetra. Zay ny fahamarinana, mazava tsara amintsika rehetra zay mikasika an'le hoe Yahosoa mpamina ny farany, sady nambaran'io Andriamanitra io fa tena zanany mihitsy, tena zanany izy lay teny tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany, ary izy no nevian'izao rehetra zao natateraka ny fahamarinana rehetra ny amin'ny famoronana zany de tao amin'ny daholo, araka nambara lay mpaminany Israelianina farana. Ka raha vao manaiky ianao fa mpaminany Israelianina Yahosoa, hoy ny vahoaka Israelianina, de zanak'Andriamanitra izy, tsy azonao lavina. Izy le zanak'Andriamanitra teny an-tarika eto amin'ny bokyny Sefer Torah hoe zanako ianao, zany teraka anao androany. Ka izay olona izay tsy izy fa lay mpaminany farana teo hoe Yahosoa, lay ny teny hoe aza manao taintsony, zany hoe tena mitovy toetra mihitsy nisy lay dadany hoe aza manao taintsony ianao zay. Ary zay niaraka tamin'ny rehetra hatrany de tsisy nanao taintsony, fa tena afaka amin'ny fahotana marina ny teny. Ny ainga atao anatin'ny bokyny jiosy ray manontolotsika hatrany amin'ny mpaminany farany Yahosoa no anarany, ary miporofoky fa tena zanak'Andriamanitra izy, zanako Yava io. De amboariko tsara am'izay ny ahitsiko tsara ny fihevitra anao hoe niteraka Andriamanitra, tsy miteraka ohatra ny vehivavy sanatria, fa rehefa niteny izy de iny le natao hoe ary niteraka izy. Iny lay niteneny hoe za niteraka anao zay. Rehefa tiany zany de zayko, fa tokony inona kosa ny ary moa anao ho paralelina aminazy ve ka tsy miady aminy fenao re zany, normalina be to hoe zanany ianao, fa tsy hoe paralelina amin'Andriamanitra ianao, fa zanany tsara ne zany, tsisy maratsy an'izany mihitsy.
ka de nefa izy miporofoka araka ny soatra masina ny jiosy a ary zay ninao an'zanitra de afaka mifahotana zay de zay ny antony averiko tsara tsy dikondre mandeha na tonga atsika hoe boky inona ny tokony ho araha raha ijerin'ny marina anao mikasika amin'io andriamanitra abrahama io ary tena ho tafaraka aminy a de nomeko hoe arao ny bokyny jiosy sefer torany jiosy tao amin'ny sefer torany jiosy nisy teny hoe de nanteraka eo andriamanitra io ka raha boky hafanao raha anao de tsisy an'zany fa ny contraire an'zany misy any ko micontrariziko fa raha tena bokyny jiosy ny jirefanao a de niteraka izy meko anao teo ny teny mikasika ny am'zay a de zay ny fiarahantsika ndray tam'izao izy io a mirary so tsika rehetra samitainao soa ary rehefa resy latinao de manatona ny eliandao nao batisa fa fotoana ny batisa zao a afaka miantso anao amin'ny telefona tsova za tomko tena atao batisa na anglisy ianao na amerikana na sinoa na japonais na iny ianao na iny ianao afaka miantso ny elia daholo nareo hoe zay tomko de tena resy lata mangataka se mba atao batisa mba tonga avaty anao raha afaka makaty manao any am 2026 vo misy batisa ty fa ny any amin'ny hafa firina afaka makany elia da tsika ny atao am'izay fa zay hoe fa mandeha io arakaraka rehefa misy de efa mandeha zay fa mandeha elia rehefa misy miantso de mandeha ka tena mitady an'andriamanitra marina ary maniro any amin'ny fiainana mandrakzay a fa ho iteo foany zany de mirazo tsika samy tenao soa da atsika ariva afaka sotra petsaka dada malala iaiavany am'zany tenrehetra zany fa tena fitiavany zany ary tena famonjena elia nampianatra ny olona ny amin'ny ivirinana aminao ary tena nasiako teo maso izy rehetra ny famariana fa tena marina ianao tsy misy andriamanitra afa-tsy ianao le andriamanitra abrahama iaiavanao anaranao tsy tia fahotany ianao halanao zany ary zany teny zany nampitondrainao le mpamina no farany iahosoanao anarana hoe aza manao taintsola ary aoko ho tanteraka ianareo zany ny teny le mpamina ny farany sotra dadamala iavao taio araha zao teny rehetra zao mba hitondra soa am'izay tramiaina hitondra famonjena sy fanavotana am'izay mandre hitany zay rehetra miaina anao avoty zay rehetra mbola tsy mahafantatra ny marina vonjeo zao tontolo zao vonjeo ny afafirena rehetra akoatra amin'ny malagasy avoty zay rehetra maniry ny hoafitra afao zay teo afaka rehetrarehetra dada maria avao tonga ny andro famonjena ho an'izao tontolo zao aseho ny sandrinao mahery aoka tena andeha ny hery sy ny fahefanao ho voninahitry naranao masina dada maria ava voninahitrinao manakasay apeo elia amin'ny asa nampanaovinao azy aseho ny voninahitranao amin'ny anaranao dada maria ava no andefasana n'izany teny zany de ho any aminao zany teny zany de amin'ny alalany ahosoa sotra dada maria avao alleloia amen de zay ny fiarahantsika ndray tamin'ny teny io tia nametraka ny veloma mandram-peona ho amin'ny manaraka andrea veloma tomoko